Mitoetra kosa ny asa tanterahany délégation ny tanàna Antananarivo mandra-piasa ny ben'ny tanàna vaovao ndio ry hojerentsika atao anatin'ity sary manaraka ity ny makasika izay indrindra. Mandra-pisin'ny famindram-pahefana ben'ny tanàna vaovao mitoy ny asa entina hanatsarana andrenivohitra araka nambaran'ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo. Ny PDS vaovao izay efa miaraba sahady izay ho ben'ny tanàna hitantana andrenivohitra taorian'ny fifidianana izay nataony raika amin'ny 3 Jolay lasa teo. Izay atao amin'ny ben'ny Antananarivo dia miaraba izay volany ho tonga soa eto amin'ny Antananarivo ary raisina Tananjolo izay tonga. Eo amin'ny fitantamana ny eto amin'ny Antananarivo zany dia miasa foana aloha, miasa foana arak'izay azo atao hanatsarana ny tanàna, mandrapatonga ny fotoana naovana fifaminjam-pahefana. Dia isan'izany zany zao ny akoatran'ny asa vita teo aloha dia hoe miezaka hoe mamita ny rond-point eto amin'ny Antananarivo. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola manana fikasana hoe namboatra le totobato aty amin'ny Ambatomena, ireo mbola misy ny fotoana azo nanovana anazy. Izany hoe zany en général dia miasa foana mandrapatonga ny izay mera ho avy eo. Nosoritan'ny PDS ny colonel Joseph Ramiaramanana fa anisan'ny ezaka tanterahana amin'izao fotoana izao ary verina fa tokony ho tohizana ny asa fanadiovana andrenivohitra. Ny tanàna Antananarivo izay ahitana mponina manodidina ny 3 tapitrisa ary mamokatra fako 570 tonina hatramin'ny 250 tonina isan'andro. Ny tena hoe milady 100% na hoe madio 100% tambombla tsy vita fa miezaka hatrany zany izay atao Antananarivo mandrindra ny tsena, mandrindra ny fanadiovana ny tanàna. Priorité zany amin'ny fanazazona ny tanjona ny fanadiovana ny Antananarivo. Tiako apetsaka aloha zany fa ny Antananarivo dia ny olona rehetra izay mony tao amin'ny Antananarivo ary izay mandalo izay mampiasa ny Antananarivo. Ny commune miasa tao Antananarivo manao arak'izay azo atao fa izy io koa zany mila fifandraisana ao any amin'ny mpandalo sy ny olona mipetraka tao Antananarivo. Izany hoe tokony samy atsatoka rehetra hoe antsika ny tanàna, tsy ho tonga ny tanàna, tsy tsombana ny zavatra ary arahana tsaka ny sandavana toromarika izay atao ho entina azahoana ny tanjona fanadiovana ny tanàna. Le toetra zany atao amintsika iray manontolo na atao amin'ny mpiasa io na any amin'ny mponina io dia misy tokony réciproque samy entina hoe anatsara ny tanàna daholo fa tsy manao hoe tsy anay ty fa amin'ny commune ihany na koa no miasa amin'ny commune dia manao zavatra tafahoatra na manao zavatra tokony tsy ho izy. Mpitantana faha-20 ny tanàna Antananarivo izay ben'ny tanàna vaovao hitondra andrenivohitra taorian'ny fifidianana izay nataony raika amin'ny 3 Jolay lasa teo ary nilaza ny PDS n'Antananarivo fa vonona ny hanatanteraka famindram-pahefana ho an'izay ben'ny tanàna vaovao voafidy hitantana ny tanàna.